enisaochanao jeso malalo chachizao fotona mamizao yanaranay antongotsao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsabetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsabetsakao amponaya irote niavy aminao itoetsabetsakao amponaya. Falimanana fahasoavan'ny tompo aminao indray izay manaraka tsy tapaka ny fianarana ten'Andriamanitra eto tonga amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny tanora sokiny isika amin'ity alarobia ity ampitiavana ihany koa ny zarantsika an'izany aminao lohandirantsika amin'izany nefa dia vavaka isika ry Andriamanitra tsara indrindro velom-pisaoranao izay satria mbola tombontsoa ny anananay miaraka aminao eto anio saotrana ihany koa izay mamangina isa-tokantrano ary inona ihany koa fa miasa amin'ny fiainana tsirairay avy ianao na dia tsy hitanay ny voana amin'ny olana fantatray fa ianao kosa dia Andriamanitra ny vahaolana ka raha andray ny tenao izay ankehitriny dia aoka hiala ny safosafotona ao anatin'ny saina fa ho tony izay ka handray ny heridrehetra avy aminao aminaran'i Jesosy amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe afa-fandraiso amin'i Jesosy toy ny lesonantsika izay mahakasika ny filazantsara ny Jaona ihany dia ilay mikasika n'ilay vehivavy Samaritana nandao ny siny manko ilay vehivavy Samaritana lasa niazakazaka ny zavatra reny tamin'ireo olona tany an-tanàna nitobaka ny ohatra ny fefy nametra azy ilay rano mitondra fiainana fa tsy azo nataony ny azona n'izany ho azy samirery tsotra ny fijoroan'ny vavolombelona kanefa natratra ny ray tanàna manontolo ny fanasany ary vahoaka maro mihitsy ny tonga mba izany vokatra izany tahaka ny Andrea dia tahaka ny Petera fony voanantsony ireo Samaritana naniry ny janona teo amin'i Jesosy izy ireo ny tombo ny isan'ireo ninona nandritra ny 2 andro izay nijanonan'i Jesosy tao an-tanàna tsy nateritra tamin'ny fijoroan'ilay vehivavy vavolombelona intsony izy ireo fa izy mihitsy ara nanao fanandramana ohatra anankiray tena tsara indrindra momba ny mahampianatra sy ny fijoroana vavolombelona mahomby tokoa manko izany mampatsiahy antsika koa ny tantaran'ny ity vehivavy ity fa tsy voatery hiorina amin'ny fahagagana mahatalanjona ny fanandramantsika miaraka amin'ny Kristy tsy nahitan'i Jesosy nanasitrana tsy nahitan'i Jesosy nanangana ny maty tsy nahitana azy nanao famantarana hafa nefa ity vehivavy ity eo amin'ny 7 eo no nampiasainy Joana ny mahatohateny hoe mino ao amin'ny filazantsarany tsy mba nampiasainy kosa ny anarana hoe finoana ary nambarany fa asa ozy izy ny finoana fitoerana ao amin'ny Kristy no ilazana an'izany ao amin'ny Jaona 5:12 ny finoany reto olona tao an-tanàny reto no nanosika azy ireo hijoro vavolombelona fa i Jesosy no mpamonjy an'izao tontolo izao voahetsika hijoro vavolombelona ny olona rehetra izay tena mahalala marina an'i Jesosy ary milaza hatrany ny Jaona mampiasa an'ilay teny hoe mpamonjy izay ampiasana amin'ny andalan-teny io dia midika hoe ilay afaka manafaka izany na hoe afaka miaro amin'ny loza be manasongadina ny fidadasiky ny asan'i Jesosy koa ny hoe izao tontolo izao amin'io andinina io iraka izay mahasahana an'izao tontolo izao no nampanaovina azy fa tsy hoe niferina ho an'ny Jiosy na hoe niferina ho an'ny Samaritana ihany tamin'ny fihaonany tamin'ilay vehivavy tao am-patsakana no
tena hoe nandrodanan'i Jesosy ilay fefy a izay tsy hita maso mampisaraka ny voafidy a sy ireo ny lavina. Ny aneo ny taratsy ny fitiavan'Andriamanitra amin'izao tontolo izao, izany no iraka nampanaovana antsika. Tsy misy fanavahana zany na saranga ino io na saranga ino na kolotsaina manao ahoana io a ary koa na fiaviana manao ahoana. Ireny tompo a ny avoavonjiny rehetra tahaka ny amonjena sy ianao dia ireny tompo ihany koa ianao hijoro vavolombelona any amin'ny hafa anambaran'izany fitiavan'i Kristy izany. Irinane mba ho hanao an'izany afa-tsy izany tokoa isika ho mpanompo mahatoky ka azo antenaina fa tsy hitahiry ny fitiavan'ny tompo na ihany koa ny famonjena ho antsika ihany fa tahaka n'ity vehivavy Samaritana ity dia hitondra n'izany vaovao mahafaly izany amin'ny hafa. Amen. Ianay tsara andrizin'ny-danitro dia mbola misaotra anao izay tompo ny amin'izany tenao izany. Tompo hoe angatahanay aminao dia mba hanana faharisiam-po fahazotoana tsy salasala izahay fa ho anay izay efa mandray ny famarinana ankehitriny dia izara izany ho an'ny hafa. Ianao tompo anao no antenay ny fanirianay rehetra ary aoka ny fanahinao masina hanampy anay amin'ny fanatanterana izany mba hampahendrena sy ao anatin'ny fanetretena lalina. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.